Eo amin'ny vaovao fanatanjahantena kosa indray, I Madagasikara no andray ny fiadinany ho tompon-daka maneran-tany ho an'ny taranja judo sokajy vétéran amin'ny taona 2024 ity raha ny nambarany filohan'ny vondrona afrikan'ny judo na ny UAJ sy teny Irandrena Soligneko androany. Sambany amin'ny tantaran'i Madagasikara no andray an'io fifaninanana iraisam-pirenena io ka tsy maintsy ezahana ny anatrarana ny fanamby anatanterahana izany ho ihany sy teny Irandrena Soligneko. Tanjona apetrany amin'izao fotoam-pitantanan'ny faharoa ny vondrona afrikan'ny judo izao moa ny ampandray anjara judoka hatramin'ny 5,000 sy R1 amin'ireo hetsika karakarain'ny UAJ atao anatin'ny 4 taona raha ny nambarany sy teny Irandrena Soligneko taoriany nahavoafidy azy indray ho filohan'ny vondrona afrikan'ny judo ho maly. Leo arahantsika ary ny fitin'izay. Isiteny Irandrena Soligneko izay filohan'ny vondrona afrikan'ny judo nandritra ny 4 taona indray no lany fandroany tantanan'ny UAJ rehefa nolaniny ireo filohan'ny Fédération Judo National mandirana ny Afrika nandritra ny fifidianana filohan'ny UAJ tao Casablanca, Maroc, Mali. If you are in favor of voting Mr. Randriana Soloniako to the position of the President of the African Judo Union, please express your vote with a round of applause. Mr. Setani Randriana Soloniako has been duly re-elected by acclamation. Congratulations, Mr. President. Tanjona apetrany ao anatin'ny fotoam-pitantanany ity ny ampandray anjaran'ny judoka hatramin'ny 5,000 sy R1 amin'ny hetsika rehetra karakarain'ny vondrona afrikan'ny judo na ny UAJ raha nambarany sy teny Irandrena Soligneko taorian'ny fifidianana izay filohan'ny vondrona afrikan'ny judo natao Malio. Ny fanamby lehibe apetrako tompoko dia tsotra. Tamin'ny nanomboako ity mandat ity eo amin'ny 350 400 maximum participants tamin'ny championnat d'Afrique. Zao amin'izao famaranana zao any amin'ny 4,000 sy 700 no manjay anjara ao anatin'ny événement ny Union africaine de judo. Ny vision manaraka dia anatratrarana zay 15,000 judoka handray anjara amin'ny activité rehetra izay ataonay. Sy ny fikarakarana fifaninanana ihany mantsy no nataon'ny UAJ fa nanampy ihany koa tamin'ny fanomezana fitaovana ary fanampiana arabola ho an'ireo fédération na tsy nanana fahefana hiatrika ny fifaninanana any amin'ny firenenkafa raha nambarany sy teny Irandrena Soligneko hatrany. Maro koa moa ry fanampiana izay nampinay Union africaine de judo sy Fédération internationale an'ireo fédération izay mbola mila fanampiana tahaka ny tatami, tahaka ny judogi, tahaka ny freko indraindray izay omenay mba ahafahan'ny zareo miatsika an'ireny fifaninanana afrikanina izay atao reny. I Madagasikara ihany koa no andray ny fifaninanana maneran-tany ho an'ny taranja judo sokajy vétéran amin'ity taona ity ho isiteny Irandrena Soligneko. Fa sambany amin'ny tantaran'i Madagasikara, isika malagasy zany no iorganize championnat du monde vétéran et militaire tamin'ny tantaran'ny malagasy amin'ity taona ity. Sénégal no handray championnat du monde cadet koa amin'ity taona ity zany. Mazava ho azy tsy mora ny fanamby fa hiezaka itsika anatratra an'izay fanamby zay. Ho Mali moa no nanotanterahana ny fifidianana izay filohan'ny Union africaine de judo tany Casablanca, Maroc ka nahavoafida ny sy teny Irandrena Soligneko indray hitantana ity vondrona ity ao anatin'ny 4 taona. Kandida tokana moa sy teny Irandrena Soligneko rehefa tsy isan'ireo nirotsaka hovidiana filohan'ny UAJ ilay filohan'ny Fédération judo any Sénégal Babacar Makhtar Wade izay nisintona ny firotsahako hovidiany tamin'ny ora farany.